Rabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara avy amin'ny zana-bolana viatrany misesy hatrany ny fandalovana rindraona toa atsimon'ny Madagasikara mahakasika ny telony atsimo ny raona miaraka amin'izany raha tamin'ity anio ity ny fandalovan'izay rindraona misesisesy izay no anisany manamora kokoa ny fiforonana orana tandrivondraona raha ikotroka indraindray ary mety isy ny avandra raha ny any amin'iny faritra aloatra mangory iny sy ny ilany atsinana faritra Analamanga ary Vakinakaratra ho an'ny andro ny rapiso rehefa avy eo moa no ahitantsika ny mahakasika an'izay fa ny maripana ihany koa dia miakatra hatrany aloha zany ny maripana indrindra ny maripana ambany indrindra raha ny any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara mety tafiakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius zany vao maraina be ny antony moa zany dia manjaka tanteraka ny rivotra avy any avaratra saika manerana ny nosy ny toetry ny antsika ho any rapiso vao maraina ary andraona ny tapany atsimo atsinana ny Madagasikara izay mety arahina tandrivondraona indraindray ny morontsiraka zany hoe ny morontsiraka ny vatovavy fitovinany sy ny any atsimo atsinana ary taolanary mandraona ihany koa ny andro ho any faritra Iboeny ny any amin'ny faritra Sofia Betsiboka ary ny faritra Analamanga torak'izay koa ny any amin'ny faritra atsinanana ny ambiny kosa dia balika ny masoandro raha ny toetrandro any rapiso tolakandro misy hatrany ny tandrivondraona raha ikotroko any faritra Sofia ny amin'ny faritra Analanjorofo amin'ny faritra atsinanana vatovavy ny ilany atsinanany faritra Moromania sy Matsiatrambony mety arahina vandra izany indraindray ho any ilany atsinanana faritra Analamanga sy ny ilany atsinanany faritra Vakinakaratra ary ny any amin'ny faritra Alaotra Mangory mandraona ihany koa ny andro izay mety arahina tandrivondraona indraindray ho any faritra Ibonglava Melaky ny any amin'ny faritra Betsiboka torak'izay koa faritra Itasy ny ilany andrefany faritra Vakinakaratra sy ny faritra Analamanga ary ny tanin'ny faritra Atsimo andrefana ary ny any amin'ny distrikany Mianvazo misy ihany koa ny tandrivondraona amin'ny faritra Atsimo atsinanana sy ny distrikany Taolanaro iny ny ambiny moa zany dia mandraona amin'ny tsitokotokona ibalika ny masoandro ny maripana voavinavina amin'izay rapitso izay ny maripana ambony indrindra aloha zany raha ho any avoatany dia eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 3 degré celsius eo hitantsika any Fianaratsoa na any amin'ny faritra Matsiatrambony izay maripana 13 degré celsius izay nisy fianany zay raha mitaha amin'ny tamin'ny omaly satria dia tafiakatra hatrany amin'ny 13 degré celsius raha tamin'ny faritra iny ihany ny morontsiraka atsinanana kosa indray 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana ambony indrindra ary raha ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara raha ny maripana ambany indrindra aloha dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 7 degré celsius ho any tapany avaratra andrefan'ny nosy iray manontolo iny ary ny maripana ambony indrindra kosa tafiakatra hatrany amin'ny 7 degré celsius hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara hatrany ny toetry ny andro ho any androny talata mbola misy hatrany ny tandrivondraona mety raha ikotroka ho any faritra Melaky ny any amin'ny faritra Ibonglava Itasy ny ilany atsimo amin'ny faritra Analamanga ny any amin'ny faritra Vakinakaratra Moromania Matsiatrambony mitatra hatrany amin'ny tapany atsimo atsinanana izay tandrivondraona mety raha ikotroka izay manomboka miverina maimaina ny andro amin'ny tapakandro hariva raha ny any amin'ny tapany avaratry ny Madagasikara mandraona ihany koa ny andro izay mety arahina tandrivondraona satria dia misy indray ny rindraona mety andalo amin'ny tapany atsimo nosy iny amin'izay andro ny talata izay ka mety hitondra tandrivondraona any amin'ny faritra Androy sy ny tapany atsimo faritra atsimo andrefana sy ny any amin'ny faritra nosy raha ny maripana voavinavina mifandraika amin'izay dia eo amin'ny 3 degré celsius eo hatrany aloha ny ambony indrindra ho any avoatany ary mbola mijanona hatrany amin'ny 20 sy 17 degré celsius kosa ny ambany indrindra any amin'ny morontsiraka avaratra andrefany nosy ny maripana ambony indrindra ho any morontsiraka tsy dia misy ny fivahana firy satria dia 30 ka hatramin'ny 17 degré celsius hitantsika any amin'ny faritra Sofia moa izay 17 degré celsius izay amaranantsika azy ary ny andro ny alarobia mbola misy hatrany ny tandrivondraona raha ho any avoatany ny faritra Vakinakaratra ny any amin'ny faritra Itasy Ibonglava ny any amin'ny faritra Matsiatrambony sy Moromania ary ny faritra Melaky amin'ny Takariva ary mety hitatra hatrany amin'ny morontsiraka atsimo atsinana nosy izay amin'ny alina ho any tapany atsimo Madagasikara kosa indray faritra atsimo andrefana nosy sy ny any Androy dia mety hisy ny tandrivondraona mitsitokotoko ny any amin'ny tapany avaratra kosa dia manomboka miverina miamaina tsikelikely ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alarobia izay hatrany misy afidinana kely aloha zany ny maripana raha amin'ny ankapobeny ho any voatany satria dia 30 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo ny maripana voavinavina fa tafiakatra 30 degré celsius ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho any tapany avaratra andrefany nosy ny ambany indrindra aloha tsara marihana hatrany eny amin'ny tapany avaratra andrefana dia mety tafiakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius ny maripana any amin'ny faritra Betsiboka any amin'izay andro ny alarobia maraina izay hatrany izay ny météo tamin'ity anio ty rapiso ray fotoana manaraka veloma tokoa